Toboko lasy toboko vavy dia ankafarinina indray no hitsidiana ny tokantranontsika amin'ity zoma 1 Desambra 2024. Mitsidika antsika isa tokantrano ny fandarana Resaho Aloha izay fantatritsika fa fandarana vokarin'ny televiziona MBS isaky ny alarobia alina sy ny zoma alina toy izao. Vonisandrianjato no manolotra ny fandarana Gimaksy Mangalase no miarabanao tokoka. Miaraba tompoko. Araky ny efa noentina tamintsika tamin'ny fandaran'ny alarobia lasa teo dia miroso amin'ny fanadiadiana eo anivon'ny antenimirandoolona ny lolona Madagasikara efatra am'ralahy izay mitarika ny enquête parlementaire miopana indrindra amin'ny génocide tany Farafangana eo ihany koa ny fandaniam-bola tamin'ny valanaretina Covid-19 izay niapahany be indrindra dia vola ny indramy Madagasikara. Eo ihany koa ny doublon izay nanamarika ny titonytira izay no ilazana azy satria dia tena saika niteraka savorovory teo amin'ny tontolo politika teto Madagasikara ary ny farany dia makasika ny fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika izay novelabelarina tamintsika tamin'ny alarobia lasa teo. Ny amin'ny anio Andrianjato dia nisy ny fiaonana teo anivon'ny vondron'olona ifotony tarihan'ny komity manohana ny safidy ny fotony zany ny KMSI ary notron'ny antoko politika mivondrona eo anivon'ny panorama. Anisan'ny resaka miverimberina tao dia ny makasika an'ireto lohateny efatra voalaza teo reto ina indray no azontsika ambara satria tamin'ny farany teo tsika dia efa nitondra ohatra velo lazo tsapahitanana ny ainga tamin'ny fanadihadiana nataontsika ny amin'ity olana goavana ny amin'ny fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika ity Andrianjato. Manantra ny arahaba tsara ny manamarika fa ny soiombonana no tokony hibaiko ny raharaha rehetra eto amin'ity tany sy ny firenena ity, indrindra isika moa araka ny fambarombenombeny dia miaina ao anatin'ny repoblika. Ny repoblika dia averina foana satria indraindray zany dia hodin'ny mpitondra tsy hita na koa ny vahoaka malagasy mihitsy ny ohatran'ny manadinodino an'izany atao hoe isika nge ka régime républicain. Régime républicain zany mantsika dia ny zava-dehibe voalohany dia ny fananana iombonana, ny soiombonana. Ary rehefa soiombonana ny resahana dia ny volany lehibe voalohany amin'izany rehetrarehetra zany volam-bahoaka zany izay vola etsehan'ny fanjakana malagasy. Ka raha ohatra misy fanjakana malagasy manao raha ambadimbadika amin'ny resaka volam-bahoaka dia tokony hijoro zany ny vahoaka malagasy. Zay ny tena antom-pisian'ny vahoaka malagasy mandeha makany amin'ilay démocratie directe satria efa karazana démocratie directe mantsy io atao ao amin'ny parlement amin'ny alalan'ny Sénat io. Satria efa tsy laitra kisoka intsony ilay fanjakana foibe efa tsy vitan'ny parlement intsony izay misolotena ny vahoaka no misakana n'lay fahoany ataon'ilay fanjakana foibe dia ny vahoaka mihitsy zany no tonga manaitra ny parlementaire milaza fa misy taribato akilaila, taridrano akilaila ny zavatra atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Dia izay no anton'ilay fiaonan'ny KMSI sy ny vahoaka izay voasolotena tao amin'izany antenimiran-dolona zany androany ny lazana mazava fa tsy afa-po ny vahoaka ary miahy ihany ny vahoaka manoloana ny fitantanan-draharaha-mpanjakana izay atao eto. Le izy moa zany raha hoe fitantanan-draharaha-mpanjakana dia tokony ho azo heverina ihany ny manao raharaha ara-mpanjakana. Zany hoe valikafatra ara-mpanjakana
fa ity zany dia ny akabiazan'ireo a dia raha ratsy ny tantana amin'ny fanjakana satria ny olona nanantanteraka nyzany hoe doublon zany a ny olona nanantanteraka ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika teto Madagasikara dia tsy olona atao anatin'ny fanjakana fa olona tany ivelan'ny fanjakana tanteraka ary matory rehefa olona ny ivelan'ny fanjakana oatra zany no manao raharaha misolo ny fanjakana dia tsy maintsy tokony hitsangana ny vahoaka. Zay zany ny tena filamatra raha ohatra ka tena misy ny fanabeazam-bo ny atao hoe fanaovana politika eto Madagasikara. Tsy zay moa ny zavatra mitranga dia zao tsika vao manamafy n'izay lafiny zavatra rehetrarehetra zay hoe andao ary hotronina ny Emission mba mafimafy kokoa ny feo eo amin'izay fomba fanaovana politika izay. Nefa moa ny omby indray mandry tsy indray mifo ary tsy mahamenatra mijoro ara-politika amina endri-javatra tena lehibe eo anivon'ny firenena tahaka an'izany satria ny dikan'ireny zavatra mitranga ireny a dia nisy nananibohitra zany teto Madagasikara ary tsy iza ny olona nananibohitra teto Madagasikara fa olona mivonona ny anao politika ary ifehy ny tany sy ny fanjakana atsoatsy. Zay zany ny tena problema amin'iny zavatra nitranga tamin'ny hoe fampidirana fitaovam-piadiana nitsokosoko zany. Ny dahalo mantsy raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny maimaika zany dia isika samysika eto anatiny misy misy fiarahamonina na ara-tsosialy zay mandringaringa eto Madagasikara ary ny dahalo zany rehefa tena jerena ny classification eo amin'ny raha tsy filaminana dia mbola tsy tena hoe azo lazaina hoe tena acte de banditisme tena d'envergure tena hoe manimba ny firenena mamotika fa misy olona tsy mahita asa sanatria tsy mamevana ny asan-dahalo ary na eto Antananarivo io tsy filaminana eto Antananarivo eo amin'ny aripôsy sy ny etsetretsetra io anie tsy vao zao ary efa nitenenina hatramizay hoe ireo olona matory ao Analakely ireo ambany tonelina ireo zaza mirenireny teraka teo Analakely sy ny etsetretsetra ireo dia bombe retardement ho an'ny fiainan'ny firenena ireo ary na hotiana na tsy hotiana dia tsy maintsy ireo no hiteraka ny tsy filaminana eto Antananarivo sy ny manodidina raha tsy hoe manerana ny Madagasikara atsoatsy. Ary zay nefa nilazantsika teto hoe ny olona ny matoa manao risoriso andeha hiditra anao fanompo-pirenena ao anatin'ny tafika dia farafaratsiny izy mba mahay mikirakira basy manana ny teknika na miaramila dia afaka miady sy na mivelona any ivelan'ny fiarahamonina. Zay angeny efa ndraisantsika ary zany no izy zany no mitranga eto Madagasikara ary ny fiainan'ny firenena zany raha naovantsika kifonofona oatra amin'ny varibona-tsindrana dia mifonofonosina anjoron-damba oatra zany foana fa tsy resahana mazava dia everiko amin'ny kitsipo dia everiko fa andringy ty firenena ity atsoatsy ary tena olana aty Afrika mihitsy Madagasikara raha ohatra tsy mitandrinatsika amin'izay lafin'izay. Mbola tsy tonga eto amintsika ny Al-Qaïda, mbola tsy tonga eto amintsika Daesh, mbola tsy misy tena hoe bande organisée zany eto Madagasikara dia samy tsisy taitritsika menakavy. Rehefa tonga zany zay vao ifanometsiny indray tsika hoe ka zao ka tsy nandray andraikitra amin'ny fanjakana ireo olona any amin'ny faritra atsimo tratran'ny Kere ireo ve dia everinao fa tsy misy fanotronan'ny fanjakana. Ny PAM no nitondra ny alerta voalohany ho an'ny tsy fanjari-tsakafo tany amin'iny faritra atsimon'ny Nosy ary enim-bolana ty aoriana zay vao taitra ny fanjakana efa tena aloalika ny ranombary efa reny fefika ireny dia lasa anaovana sinema fotsiny zany le raharahany atsimo satria raha ny vaovao an-gazety nivoaka dia hoe tena mbola tsy milamina ny raharahany atsimo amintsika amin'ny teny zao ary rehefa tsy milamina moa ny raharahany atsimo dia voalohany indrindra ny olona omenatsiny amin'izany dia tsy misy afa-tsy ny association fity satria ny association fity zany no manao relais
amin'ny fanaovana ny famatsitsakafo aizany ministera ny population zay azo tenenina hoe tompony andraikitra voalohany amin'ny zany olana ara-tsosialy ara-piaramonina eto amin'ny tany sy ny fireneny zany a miresaka soiombonana moa tsika ndrenjato miresaka tombotsoa iombonana ary miresaka firenena iombonana ary zay ny tsy tokony ho adiny ny fitondranany amin'ny hoe nampindramina ilay fahefana satria misy vahoaka zay tompon'ilay fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena miresaka volam-bahoaka tsika sy ny fitantanana azy ary io moa ilay teboka voalohany amin'ity fanadiadiana zay ataony lolo Madagasikara ity dia ny fanadiadiana momba ny fandaniana tamin'ny valanaretina raha tsy ahivina dia misy hatramin'ny 800 millions de dollars ity fandaniana ity ary ombentsika no manao antsoavo amin'ny système anti-corruption no hoe tsy tokony ho vitan'ny resaka sy ny asa angazety fotsiny na ny fanambarana fa tena miainga mihitsy amin'ny fanadiadiana misy ny nofaizina raha lazaina fa hoe raisitsika ohatra atao amin'ny éducation nationale dia aiza ilay tompony andraikitra voalohany tamin'izany vanim-potoana zany miresaka bonbon sucette nalaza teto amin'ny tany sy ny firenena ahoana ny toyan'ireny satria fantatritsika hoe misy 12 migadra asa izavo ny raitsokombakomba hatramin'izao dia tsy voava zany ary anisan'ny olana eto Madagasikara eo amin'ny seapitsarana dia rehefa arovan'ny mpitondra fanjakana rehefa alokalofa ny mpitondra fanjakana dia tsy mandray andraikitra ny anti-corruption tsy mandray andraikitra ireo zay sehatra tandrify an'izany fa dia takotakonana any ny raharaha dia gaga ihany satria ny aty amin'ny andaniny nefa raha vao mietsika ny mpanohitra dia na tsy voapirofo aza dia avy hatrany dia miditra amponja na dia mpanao gazety aza fantatsika zany dia avy hatrany dia miditra amponja ary tena sazy enjana dia enjana na dia misy aza fitarainana fa tena tsy salama ilay olona ary ao anatiny tsy fahasalamana tanteraka dia zany ny zavatra mitranga ndrenjato 800 millions de dollars ny resaka eto mbola na teoriantsika 10 volana teoriana mbola tsy mitohindra raha tapitra ihany ty ny taona inona zany no mety andrasantsika ho vokatry ny fanadidina ho ataon'ny ny enquête parlementaire zany zay tarihan'ireo le président efatra amin'ny rahalahireo marina moa fa zany volabe zany dia tahaka ny hoe atsasaky ny budget national ary raha atsasaky ny budget national zany dia veriko fa tokony nahavita zavatra be lehibe teto amin'ny fiainan'ny firenena zany raha ohatra ka tena nandray andraikitra ankitso-po zany reto mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao nefa moa dia sady tsy nampiasa ny budget national izy tamin'izany no tsy hitanjevony ny vola fanampiana avy any amin'ny bailleur de fonds zany dia eo zany no mampitolagaga ny rehetra hoe ataony reto fanjakany reto inona ihany aza ny vola be mikararana tahaka an'izany nefa tsy misy malagasy na iray aza mahatsiaro hoe tohanana io fanjakana io amin'ny alalan'ny fitrangan-javatra tsoroamatany satria izao tontolo zao miarafesona amin'ity covid-19 ity nefa moa dia ny malagasy zany dia olon'olom-poana fotsiny eny velona androany dia velona maty androany dia maty tsy misy fanontaniana tsy misy fikarakarana tsy misy fanohanana ary dia miatrika ny fiainan'ny samyrereo zany ny vahoaka malagasy amin'izay lafiny rehetrarehetra zay dia isika no manaitra ny olona hoe tsy misy afaka miala amin'ny antonantony rehetrarehetra mahatonga ny fahantrana eto Madagasikara fa isika vahoaka malagasy no tomponantoka amin'izany lafiny zany tsy azo andrasana fotsiny amin'ny fanjakana tsy mahafantajavatra zany satria tsy fatany mihitsy ny asany manoloana ny tiraraha ty ary mihevitra io fanjakana io fa mbola zakany vahoaka io zany mantsy ny fomba firesaka teto amin'ity Madagasikara ty rehefa mandray fiapetra ny fanjakana anankiray tamin'ny nanaovana ny mesure ny flottement ohatra zany hoe nampitsingevanina
an'io vola Amin'ny vola malagasy io dia malagasy io. tena zany mihitsy ny fomba firesaky ny mpitondra fanjakana teto Madagasikara zakany Zakany vahoaka vahoaka io io. any amin'ny marché noir raha izao no lanjan'ny vola malagasy izay zany hoe dia tsy ho zakany tamin'izany fotoana zany raha lay saheno dia mazava ny fomba napakarana io vola malagasy io tany amin'ny marché noir zany a na teo amin'ny fifandanjan'ny vola malagasy tamin'ny vola vahiny mbola ny FF moa tamin'izany fotoana zany a ny franc français sy ny dollara dia mazava tsara fa mbola mifanatsahana teo ihany zany a ny lanjan'ny vola satria un franc français tamin'izany fotoana zany a dia mbola tany amin'ny 375 franc malagasy tany hoany fa rehefa tonga zany a ny fampitsingevanina ny vola malagasy a dia avy hatrany dia niakatra kely teo amin'ny 200 teo zany lay 375 lasa 1000 francs rehefa nanao dévaluation zay tratra zany a ny président Ratsiraka dia tonga ny tetezamita dia fantatritsika fa 1 euro égale tamin'izany fotoana zany a tonga dia nahatratra hatrany amin'ny 6000 francs malagasy dia mazava zany fa 1 euro égale 6 francs français dia nanomboka teo zany tsika rehetrarehetra no nitsingatingatitra ny fomba ny atrehana hatramin'izao ary tamin'izany fotoana zany dia fantatritsika fa nanahirana mihitsy ny naheniny tsao eraky ny tanàna tamin'izany fotoana zany hoe dia efa nisy ny homana melo efa mivarotra ny fananany ray manontolo dia namadika azy vola euro na vola franc français tamin'izany fotoana zany a dia nandroatra le vola malagasy a dia izy ny lasa mpanan-karena mpanefoefo teto amin'ity tany ity raha mbola ohatr' zany ny fomba hanaovana nyty raharaha ty hoe zakany vahoaka malagasy ihany a zay mianjady eo fa reo tsy taitra zany reo tsy ny menimenina dia zao zany hoe tsy hitany fandehan'ny vola tamin'ny covid-19 avy any andafy a tsy nampiasa vola ny fanjakana ho an'ny raharaha sosialy teto Madagasikara fa reo resaresan'le ministre sy ny membre ny gouvernement reo mantsy rehefa jerentsika ny raharaha hoe zay kosa nge nanao zay nanao vatsitsinjo tsy nareo tompoko ny nanao an'io ary ny tokony nataonareo raha tsy nataonareo zay indrindra no tiako hidirana satria teo amin'ny lafiny fitantanam-bola dia fantatritsika hoe ny mpanohitra na ny vondron'ny mpanohitra na ny antoko politika na ny vondron'ireo fikambanana tsy miankina dia nametraka foanany amin'ny hoe asio mangarara ary tokony hanao tatitra ny fanjakana manoloana ny fandaniana tamin'ny valanaretina fa momba ny fitaovana dia fantatritsika hoe mariko ndrenjato reo zay nanolotra fitaovana tamin'ny valanaretina covid-19 zay nakasika ny firenena maro teto amin'ny ty tontolo ity zany dia fantatritsika miresaka an'izany isika hoe ny vatsitsinjo ny tosika fameno dia nisy mpandrara zay nitondra ny anjara birikiny dia am'izao tsika miteny zao tsy misy zany tatitra zany manoloana ny fiarahamonina manoloana ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe natao iny reny fitaovan'ireny lasa izy reny fitaovan'ireny alaim-panany rehetra rehefa miditra amina klinika privé no mahita fitaovana zay tony eritreretana fa nomeniny malala tanana kanefa ampiasaina olona tsy miankina manahoana zany rehetra zany olany fitantanana eto Madagasikara. Marina moa zany fa ny zava-misy eto Madagasikara dia tsoroaman-tany tsy misy zavatra mitrango ohatran'ireo mitrango eto Madagasikara eo amin'ny lafiny fitantanana eto amin'izao bolantany misy antsika ity zao tsy misy ary mahavarina fa raha any Afrika no mitranga ny zavatra ohatr'izao dia avy hatrany dia mitrotra ny olona satria dia manahirana ny manaramaso ny fananam-pirenena amin'ny ankapobeny ny fanjakana amin'ny ankapobeny no atao hoe dépositaire ny zavatra rehetra eto Madagasikara indrindra fa ny fananana iombonana
nefa moa zany a dia kitsaotsa ohatran'izany ny zavatra eno eto Madagasikara hoe tahaka izao ny manjary lasa misy ohatran'ry ny lasa zay le tsaotsao zay zany a no any ody sento ho an'ny vahoaka malagasy hoe tena ay lasa andrianina zany le zavatra fa tsy zany zany tokony no fihetsiky ny olom-pirenena vanina fihetsiky ny olom-pirenena vanina dia mazava manoloana ny tsy fitezana rehetra eto Madagasikara dia avy hatrany dia mandray andraikitra indrindra fa misoa iombonana satria izy raha moa no atenain'ny vahoaka malagasy eo ny vahoaka frantsay ve no ndrasan'ny vahoaka malagasy sa ny vahoaka efa manao ny vahoaka frantsay sy ny vahoaka amerikanina satria etran'ny olona vany an-dafy inge io ameny antsika atao fanampiana ny malagasy amin'ny fahantrana lalina loatra mahazo atsika eo mahazo ny vahoaka malagasy io fa isika tompon'ny fananana eto Madagasikara ndray tompon'ny fanomezana eto Madagasikara manoloana n'ilay etraketraky ny fiangarana eto Madagasikara satria mahatsiaro ny 2.7 ny antony nandroana ny vazaso ny firongony inge satria no heverina hoe firongom-bazaha ihany ny régime matsiranana tamin'izany fotoana zany a dia satria izay le sekoly miangatra zay miangatra ny sekoly satria ny zanaky ny lehibe tsy mba be dia ao ampianarana ny zanaky ny madinika ihany lasibatra amin'ilay kapoka amin'ny lohatanana sy ny etsetratsetra mahazo firitsoka amin'ny règle carré fa ny zanaky ny lehibe tsy maninona fa dia tena manao zay ataony ao anatin'ny fiarahamonina ao anivon'ny EPP tamin'izany na lycée na CEG satria tena nanana na izy azy ny sekolim-panjakana tamin'izany vanim-potoana zany zay tsy tafiditra any amin'ny sekolim-panjakana dia ohatran'ny hoe olona tena tsy mahay marina fa fidirana tany dia nazava tsara hoe zay mahay miditra tany anatin'ny sekolim-panjakana satria fahafahana fanadinana zany natao tamin'izany fotoana zany a fa eo amin'le zavatra soa iombonana ohatr'izay le soa iombonana satria na ny moral fotsiny arange dia efa soa iombonana hoe miangatra zany raha vao miangatra zany ianao dia efa tsy soa iombonana zany efa manjary lasa misy mandesiko any hafa ianao amin'izay tokony hitovy lenta ny olona rehetraretra ary zay tsy fitovindeta eo amin'ny vahoaka malagasy zay a no nampitroatra ny olona tamin'ny 2.7 aty ariana moa izahay nandray anjara tamin'izany tolona zany a dia naniaina tao anatin'izany tolona zany a dia fantatritsika fa ohatran'ny misy nenina ihany satria tamin'izany fotoana zany a ny tsy le considération na hoe ny fieverana nao takan'ny olombelona fotsiny tsy teo zay le lazain'ny mpitondra frantsay farany hoe on peut gouverner Madagascar sans les malgaches on peut pas gouverner Madagascar contre les malgaches ary zay le contre les malgaches zay zany marina fa ohatrany tsisy dikany zany ohatrany tsy nisy izay zanaky ny mahantra tao anatin'ny fiarahamonina tany an-tsekoly a trangan'ilay sekoly miangatra fa tsy nanohatra ny fisinay mihitsy ny fanjakana zay mbola kilalao saribakolo ny frantsay tamin'izany fotoana zany tsy nanohatra mihitsy izy hoe miaraka samy mihinana petit déjeuner samy demi pensionnaire samy mihinana ny sakafo mitovy sy ny etsetretsetra any amin'le traitement spécifique hoe le rety zanaky ny mahantra sy rety ny zanaky ny madiny ny lehibe a tany nisy problema zany afaka ny faninana nefa afaka ny faninana tamin'izany fotoana zany fa amin'izao fotoana zao zany a dia tena mazava mihitsy a lay fiangarana eto amin'ity tany sy ny fireneny ity a voalohany aloha le mpitondra fanjakana zay maso mandidy amin'izao rehetra zao zany a dia tsy manana hevitra mazava hoentina mitondra ny fireneny ity ary rehefa tsy manana hevitra mazava hitondrana ny firenena izy dia miohaka zany a ny volanin'ny olona rehetra zany ange ny mahatonga an'ity ary ny mahatonga an'ity zay fandresahantsika moa zany hoe io taremarika resahantsika io ny atsasaky ny budget no nomen'ny olona avy any an-dafy a so heverinao fa hoe tiany loatra ianao no mahatonga azy anome an'le atsasaky ny budget fa mba tsy ho singambolona mandavo mivosotra ianao manoloana an'izao tontolo zao a ka ianao indray no ampianaka n'le aretina coronavirus izay nge no anampiana anao fa saingy zao iny fanampinanao iny a
misy fiatraikana any amin'ny toekarena de rehefa tsy azonao indray zany le atsasaky ny budget de andeha hitrosa indray ianao tahaka ny budget zay mantsy ny loi de finance am'izao fotoana zao anao endettement à 100% zany a le fanjakana efa misy déficit na 3000 milliards mahery 3000 milliards de ahoana zany ny fandehan'izay lafiny rehetraretra zay a de zay no mahatonga an'le hoe raha tena faran'zay mahay ity fanjakana ity de miala amina cessation de paiement satria zany a na andeha manoloany a rio fanjakana io manoloana an'ireo taremarika ny tany saitsika teo hatram'izay ka hatram'izao dia tsy afaka miala mihitsy izy fa tsy afaka miandoka raha mampiasa intsony izy kelikely no ny lenta ananan'ny toekarena malagasy zay tena mitotongana faran'izay mitotongana am'izany fotoana zany ary io tsy ho ela ny fahafantarako azy a raha mamaky tsara an'le loi de finance zany a de any amin'ny volana février any io na mars de anomboka ny fahasairanana arabola zany hoe tena crise financière eto Madagasikara ary rehefa misy crise financière de zay no atao hoe cessation de paiement zany a tsy ho ela tsy ho voaloatsony io karaha mampiasa io zany eto Madagasikara efa mitaraina ny na ny privé aza de efa mitaraina am'izay lafin'izay zay indrindra na ny vondrony mpitantana orinasa eto Madagasikara aza fahazato taona ny chambre de commerce moa dia fantatritsika hoe tena nametraka fitarainana goavana ary teboka antsipihana izy ireo mihitsy teny hoe tsy mamaly anay ny fanjakana ary tsy mitondra vahaolana manoloana na ny tataoketra tamin'ity taon'ity na ny tataoketra ho amin'ny hoavy de tsy mitondra vahaolana hoy izy ireo ny enquête parlementaire moa ndrainjato araky ny velabelarintsika afara am'teo dia fantatritsika hoe misy an'ilay mission d'expérimentation zay ny velabelariko teto dia ity anisany nangatahana alalana tamin'izany vanim-potoana zany ity drone zay asehoantsika ity ary namaly mazava mihitsy ny ministre ny défense nationale fa tsy azo ampiasaina teto amintsika tamin'izany vanim-potoana zany kanefa moa dia volana vitsivitsy taorina ny nanaovana fianianana teo Mahamasina de natao ihany io seho io de tsara raha mba hitantsika isy atokantrano zany trango zany marina moa fa ny fitondrana ny raha-mpanjakana eto Madagasikara averika indray mandeha fa tsy mbola nisy ny tranga ohatran'izao ary tsy misy tranga ohatran'izao eran'izao tontolo zao na de hoe nisy aza ny fanoherana mahery vaika teo amin'ny farka tany Colombie sy ny fanjakana colombiana de fantatritsika fa tsy nitranga mihitsy ny endry zavatra tahaka an'izany satria ny amerikanina mihitsy nanao enjeu ny fiarovana ny fanjakana colombiana tamin'izany fotoana zany satria ny tanjon'ny amerikanina de niditra tany amin'ny hoe pacification ny continent américain de ny farka sisan'ny problemany lamina daholy Amerika Latina sy ny Amerika afovoany sy ny Amerika amin'ny akapobeny afa-tsy Cuba zany de ny farka ny teo ankilany teo de notrony ny fanjakana amerikanina mihitsy ny fanjakana colombiana miady tamin'ny farka ary fantatritsika fa nisy ny filavona lefina fitoloram-batana nataon'ny farka tamin'ny farany de nisy fihavanana lehibe tany Colombia iny nazahoan'ilay président colombiana ny prix Nobel de la paix de fantatritsika ny zavatra mitranga am'izany lafin'izany hoe ahoana sy ahoana na de ao anatin'ny ady atrano aza tsy nitranga zany natano Angola teo amin'ny UNITA sy ny MPLA mitondra amin'ny fanjakana zany tamin'izany fotoana zany de tsy nanana problema mihitsy andriamanao Eduardo dos Santos hoe iny fa afaka nampiasa fitaovam-piadina tena hoe tsy ho resin'ny fanjakana mihitsy satria reto fitaovam-piadina mahery vaika tafiditra antsokosoko teto Madagasikara reto angeka raha ny rehetra hoe nampiasain'ny olona nanafatra azy resin'ny fanjakana lavo lefina ny miaramila malagasy raha reo fitaovam-piadina reo zany no ampiasaina satria tsy hananany tafika malagasy ny fitaovam-piadina zay no afarana tamin'izany fotoana zany de ahoana ary ny fandehan'ny raharaha am'izany lafin'izany
samy komoramoraino moa tsika amin'le endri-javatra ary zay no isorana ny ao amin'ny antenne meran'olona sy ny vondrona miaro ny soambonana manohana an'izany etsika izany zay mpikambanao amin'ny panorama ny io vondron'olona miaro ny soambonana io zany a dia mpikambanao amin'ny vondrona panorama io ny dikan'izay a dia misy fifoazan-tsaina sy ny fanaovana politika vaovao tokony ampiarina eto Madagasikara ary everika fa ahantra fadiranovantsika na hoe tsy hisy intsony ny vahoaka madinika eto Madagasikara raha mbola mitoy ny fomba fanaovana politika tahaka an'izao satria meratsy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Miapotika ihany koa ary izay moa no anisany hitondrana foana ny fanitsinany amin'ny hoe tsy ny olona akory na kely na lehibe izy fa ny fomba fanaovana politika, le pratika politika no mila ovaina eto Madagasikara ary ny mpanao politika koa dia mila manana dingana azo tsapaitanana ara-politika raha hisedra fifidianana, raha hitondra fanjakana mba tsy verimerena ny olana ara-pitantanana ara-politika toy izao. Miresaka sohiombonantsika ndrenjato dia tena mbola isan'andro na eny anivon'ny onjam-peo na eo anivon'ny televisionna dia ny olana sosialy dia ny rano fisotro madio. Efa noetintsika teto moa ombenombeny ny amin'ny hoe ity olan'ny famatsin-drano ity dia olana goavana io fa tsy hoe olana mandalo fotsiny satria ny filanina dia efa tafakatra hatrany amin'ny 300,000 m3 isan'andro raha Antananarivo sy manodidina azy fotsiny any amin'ny faritra hafa tsy resahantsika fa ny vokatra nefa raha eo anivon'ny Jirama dia tsy misy afa-tsy 185,000 à 200,000 m3. Dikan'izany tena mitaky fotodrafitrasa goavana ary mitaky paikady mazava ahafahana mamaha an'izany olana izany ary ahafahana mamaha azy maritra raha izay no andrasana ndrenjato mikaiky angetra ny fako eto Antananarivo zay efa noresahantsika eny amin'ny hoe mahatratra hatramin'ny 250 tonnes jour amin'izao tsika miteny izao andro maromaro zay ny tsy mivoaka angambany efa mahatratra any 1200 tonnes any raha itsika miresaka izao tsy misy vahaolana raisin'ny fanjakana satria hatreto aloha raha ny samyva sy ny lalàna mifehy azy dia ny ministeran'ny rano no tompona andraikitra voalohany ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana no tompona andraikitra voalohany amin'ny famoahana ny fako ary olana ny verimberina tamin'ny fitondrana ny fanesy teto Madagasikara dia ny commune urbaine n'Antananarivo sy ny Samva zay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny rano njenjata. Marina fa fony fanjakan'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia efa nisy ny fifanarahana vita sonia ary tokony ho débloqué ny vola 47 millions de dollars d'euros mihitsy ary ny tena marimarina kokoa satria avy amin'ny BEI ary efa eo ampanombohana ny fanatsarana ny fitantanana ny rano teto Antananarivo rano fisotro madio teto Antananarivo renivohitra ny fanjakan'ny président Ravalomanana tamin'izany fotoana zany no iny nisy nanozongozona moa tamin'izany fotoana zany ary dia fantatritsika fa rava ilay fifanarahana tamin'izany fotoana zany fantatra fa tsy mbola niatro zao olana araka momba ny rano zao zany tamin'izany fotoana 10 taona lasa fa en prévision ny 10 taona manaraka no antony nanaovana le emprunt le fitrosana tamin'izany fotoana zany nefa moa zany sady tsy azo n'ilay fanjakana teteza mita le izy satria ny Union européenne dia mametraka foana amin'ilay accord de Cotonou zany hoe rehefa fanonganam-panjakana zany dia tsy mahazo famatsim-bola zany dia tsy nahazo famatsim-bola votsitra zany ilay 47 millions d'euros tamin'izany fotoana zany ary fantatritsika fa iny 47 millions d'euros iny raha ohatra ka nyreportena azy atao anatin'ilay fifanarahana satria efa tokony ho vitan'ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina ihany koa nanao an'ilay fampitohizana n'ilay fifanarahana dia mbola iny nozongozonina tamin'ny 73 député iny indray zany ary mbola fantatritsika fa Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no tao ambadiky ireny sao teto
Madagasikara reny de votsitry indray mandeha indray zany a ilay raharaha satria efa nanakaiky be loatra ny fahataperan'ny mandat efa 2018 a iny koa ny fotoam-pifidianana tamin'izany fotoana zany a de ny heverina fa mba ho azon'ity fanjakany ity zany manohy an'izay lafin'izay nefa moa fantaritsika efa na misy ara ny fotoana ahafahana manatanteraka an'izany a de tsy ho vity zany raha tsy afaka 5 taona satria miverina avy hatrany ny calcul rehetra tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana mbola 11 500 12 000 ny euro amin'izao fotoana zao zany efa manakaikikaiky amin'ny 25 000 francs ny euro ahona zany a ny fomba ahafahana manatanteraka an'izany a de verina fa raha ilay vola 47 millions d'euros zany a dia tokony ho lasany amin'ny 90 millions d'euros mahery any hoany amin'izao tsika miteny zao a de eo amin'le raharaha trosy eto Madagasikara no manahirana manana an'izany capacité d'endettement zany ve ny fanjakana malagasy amin'izao tsika miteny zao everika fa tsy manana an'izany a matoa dia sinobe ny olona takan'izao zany a ilay fanjakana malagasy a tsy misy mihitsy no endrikendrika hoe fifanarahana arabola mahakasika ny raharaha lavitrezaka sy goavana takan'izany fa matoa zany mahazo fanampiana ny fanjakana malagasy a de fantaritsika fa fanampiana miverina any amin'le olona io le digitalisation io ange rehefa tena jerena vola miverina any aminy satria hividianana ordinateur hividianana ny consommable hividianana ny etsetretset ny 4 atao ao anatin'izany sy ny de fitaovana avany velany no entina miditra eto Madagasikara dikan'izay le fanampiana na le fampitrosanatsika zany a miverina any aminy a de zay no mahatonga ny olona manao an'le calcul fa tsy hoe te amenao izy fa fantany ny rentabilité ary tsy misy mihitsy zany philanthropisme zany zany hoe de tena tia be atsika mihitsy a ny olona mpampindram-bola sy ny firenekafa na ny européanina manome fotsiny io aza de tsy hoe tia be atsika io fa atolony eto io de raisiny avaorina amin'ny tanana hafa avaorina le izy a zay foana ny fandehan-draharaha ary fantaritsika fa zay no mahalasa dala no mpitondra eto Madagasikara amin'ity le hoe îles éparses ity ny îles éparses ny raha jerena amin'ny saina tonony de hoe satria le diplomatie malagasy tsy mandeha amin'izay lôny zay indrindra raha mandeha amin'izay lôny ny diplomatie malagasy a ministère de souveraineté zany a miankina mivantana amin'ny président de république zany ny ministère de souveraineté takan'ireny mantsy rehefa mihevitra raha de tokony manana an'le fomba fijery malalaka be zany hoe global ary fantaritsika fa ny momba an'io le raharahansarahandrefana ohatra de fantatsika fa i Madagasikara tamin'ny alalan'ny président Dideratsiraka na république arabe sahraoui démocratique azy ary isika reriny nanome toerana ijoron'ny ambasadiny teto Madagasikara tery tamin'ny Menatery satria no heverin'ny président Ratsiraka fa mba asa tanany le république arabe sahraoui démocratique ny antony mantsy de zao isika tsy mbo miaingy amina intérêt supérieur de la nation ndikany hoe nation de le olo-pirenena zany ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny le amboambo-po satria ny mpanjaka marocanina Hassan II de niara-nianatra tamin'ny amiral Dideratsiraka tao amin'ny collège Saint-Michel de resaka ego ohatran'izay zany ambonambo-po ohatr'izay zany ny tena ifanaovana eo amin'le raharaha ary efa ndresaka mazavitsika teto a hoe ny amerikanina zao a no manjary miaro ny sahraoui ny tokony hijoronony ny république arabe sahraoui démocratique ny antony de satria efa mifampiraraha amin'ny marocanina izy amin'ny fomba andrindrana n'le raharaha de am'izao mandafa am'izao faraparan'ny fotoana hitondran'andriamatoa Donald Trump zao zany a dia andriamatoa Donald Trump mbola mpitondra ny première puissance mondiale amin'ny ara-toekarena sy amin'ny ara-tafika membre ny conseil de sécurité tompony droit de veto voalohany eto ambonin'ny tany a ny manjary lasa manelanelana le raharaha de tonga de nanaiky fotsiny ny marocanina inona ny tambany de hoe miaraka amin'ny israélianina de raikitra le izy vitany vindanitra ny arabe tahaka ny marocanina
no andeha anaraka n'izany positionnement zany satria misy tombontsoa mivantana amin'ilay vahoakany le izy a dia miditra izy zany amin'izay lafin'izay na dia tsy fidiny azy tahaka izany angeny navoan'ny Ejipta tamin'ny vanim-potoana sasany nahafahany nametraka ny fifanarahana tamin'ny Israely dia apetrapetraka Donald Trump ohatran'izany fotsiny zany raha hoe tianay ny ampopoan'ny Amerikanina ka zay manaraka an'io zany dia toananay amin'izay lafin'le tetra zay dia zay zany ny zava-misy eo anatrehan'le izy dikan'izay tsy misy mihitsy ny hoe fiaraha-miasa na fanampiana mandeha fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy tombontsoa ao dia aza le tombontsoa an'i Madagasikara amin'izay lafiny rehetrarehetra zay a dia an'izay ny mahatonga antsika ny tetiteto misy mantsy ny olona tezitra be hoe renjato dia tena mbola zanak'ambilon'ny frantsay tsy hoe zanak'ambilon'ny frantsay tsika ary tsy hoe tsy nationaliste tsika fa nationalisme dosé ny tokony atao eto Madagasikara fa raha vao nationalisme BA dia tonga dia sahirana eto tsika satria tsy ny anadandreninao zao tontolo zao ny raharahany zay parsa tompoko mbola any amin'ny karabatsahona no miresaka ao amin'ny fivorimben'ny firenena mikambana Assemblée générale des Nations Unies fa ny taktika stratégique ahafahana mamany olana dia io nataon'ny Amerikanina io ao anatin'ny Conseil de sécurité dia io tsy foan'ny Marocanina io le raharaha ary tadidio fa na dia nandresy ary ny président Ratsiraka tamin'ny fametrahana ny République Arabe Sahraoui démocratique dia fantatritsika fa ny lan'ny Marocanina fotsiny ny OUA moa tamin'izany fotoana zany ny OUA dia niala fotsiny izy io ary taoviny ianareo fa zay anao ny anay dia io ny Marocanina lasa lavitra eo amin'ny fomba fampandrosoana ny firenena io satria misy le proximité na niala tao anatin'ny hoe firenena afrikanina fikambanambe ny firenena afrikanina raha Marocanina dia fantatritsika fa izy akaiky an'ny Méditerranée ary tsy afaka miala aminy zany amina intérêt direct la Frantsa ny italiana ny espagnol indrindraindrindra dia ireo zavatra nefa misy kopakisasahana amin'ny alalan'ny OTAN dia io ararotin'ny olona io zany a le zavatra tiany Donald Trump atao dia miditra izy ary eto zany dia afantarana fa na iodiko vy na iodiko vato eo ary andriamatoa Joe Biden ny fitohizany raharam-pirenena tsy afaka miala amin'izay izy dia tsy maintsy mitohy manambomboatra ny fiainany eo zany andriamatoa Joe Biden amin'izay zavatra mitranga rehetra eto amintsika ny tsy misy zany continuité de l'état zany avy hatrany dia kantsanana zay nataony teo aloha ary moditsita zay nataony teo aloha rehetrarehetra fa zay moa no zava-nisy zany amin'ny ankapobeny dia eto dia manatsidika hoe rapitso no fitsingerenan'ny vanim-potoana nahaterahan'ny président Marc Ravalomanana ary efa miresaka keretsika dia ho atolony manontolo ny olona sahirana vokatry ny kere any atsimo ny fanomezana rehetra azony mandritry ny fanamariana ny anniversaire-ny rahampitso faharoambin'ny folo ny volana Desambra raika amby fitopolo taona tokoa moa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rahampitso ary misy ny hetsika zay tariny dia fanompom-pivavahana efa voalazanao teo ny amin'ny hitondrany anjara birika ho amin'ny fanampiana ny any atsimo zany amin'ny ity olana goavana miverimberina any ity fa miresaka géopolitique tsika andrenjato dia izy koa moa anisan'ilay rehefa miresaka tamin'ny fotoanandrony mahakasika ny fifandraisana amin'ny firenekafa dia miresaka foana amin'ilay hoe politika win-win ary izay resaka resantsika izay dia tena mitombona ny amin'ny hoe ny filohan'ny république amin'izao fotoana moa dia nametraka ny amin'ny hoe restitution dia niova le langage ny amin'ny hoe solution positive indray no hitondrana ny raha dia tohita fa to mandeha makany amin'izany politika win-win zany zany resaka atao zany amin'izao tsika miteny zao ary zay moa no mahatonga atsika miteny foana amin'ny hoe ny fanaovana politika zay mendrika amin'ny malagasy dia ny fitenenana ny zavatra mitombona
azo tanterahana angamba amin'ny fotoana rehetra an'ity république ny Madagasikara ity. Anniversaire moa ny rapitso dia fantatritsika ny olana goavana zay atrehana Ambotrimanjaka aloha am'izao fotoana izao na dia misy ara ny olana androandro nizay tato dia tena mbola tsy tonga any amin'izy ireo ny rano. Indraindray to alaim-panara mandinika n'ilay raha mateknisiana dia ny hoe ny rano zay mamatsy eny Ambotrimanjaka dia fantatritsika fa ranony tsiopa ary misy fiandohany hatramin'izay na misy aza ny olana tsy fampindrano eto Antananarivo dia nisy foana ny ezaka nataon'ireo ben'ny tanàna manodidina n'Antananarivo ireo indrindra amin'ilany andrefana iny zany ny amin'ny fanohanana ny rano eo Pasika mba afaka miditra any amin'izy ireo. Misy ny antsoantson'ireo vahoaka tatsapa amboly amanaliny ao amin'io Betso mitantatra io ny ilany avatia avaratra Atsinanana dia tena efa maintso ary bevoka ny vary amin'izao tsika miteny zao fa ity ilany zany hoe ny rive gauche ny Kiopa zany amin'izao tsika miteny zao dia tena mbola sahirana tanteraka. Alaim-panahiny rehetra ny amin'ny hoe manao fahirano n'Ambotrimanjaka ave ity fanjakany ity isy moa ny fivoriana zay ho ataon'izy ireo amin'ny alahady ho avy zao dia izy ireo no hitondra moa ny etaetany ny fahitany raharaha fa misy koa moa zay ilay lanonana irahan'izy rehetra dia ny amin'ny hoe anisany vondron'olona zay miaro ny tanindrazany, miaro ny fiariny, miaro ny fitadiavany tsy nanaiky nametrahana ny tanamasoandro tao aminy dia toa azo ambara fa vondrona na resin'ity fanjakany ity voalohany indrenjato amin'ny alahady zao zany ny fotoanan'izy ireo inona no ho resahantsika satria alaim-panahiny rehetra hoe fahirano ve dia izay ve ny fomba hitantanana Madagasikara. Marina moa zany araka ny fanambara teo fa ny aditsy ny olon-dratsy ary tsy misy olona iray afaka miala amin'ny fahasahiranana eto Madagasikara fa tsy maintsy mijoro zany ny vahoaka malagasy ary ny feom-bahoaka no feon'Andriamanitra zay no mahatonga antsika milaza hoe na ny président république io aza ny tena redevabilité ny voalohany dia ny mamerina n'izay feon'Andriamanitra zay makany amin'ilay olona mifidy azy satria ny olona mifidy azy nge no atao hoe feon'Andriamanitra zay no hoe fon'Andriamanitra ho an'ny olona iray ny fahefana eto Madagasikara. Rehefa tsy mahatsapa an'izany ny olona mitondra ny fanjakana dia mitsingatitra ho azy eto amin'ity Madagasikara masiny ity ary anentanana ny olona rehetra io tsy misy zavatra azontsika atao afa-tsy ny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy mba mifanotrina amin'reto Ambotrimanjaka reto zay tena vonona tokoa ny aron'ny tanindrazany. Nefa moa dia esoeso teny no mahazo an'reto Ambotrimanjaka reto amin'ny fomba fieniny mpitondra fanjakana sy mipanohana azy hoe efa tanimbary tsy mavoaka barotsony ko inona koa no mbola manao 3 tonnes l'hectare n'io sy ny etsetretsetra dia anaovana azafady ny endry zavatra ohatr' zany fa ny vahoaka malagasy ny tompon'ny tany ary ny vahoaka malagasy ny tompon'ny fahefana zay le voavy ndresahako teo hoe ny fahefana avy amin'ny vahoaka satria ny vahoaka ny feon'Andriamanitra dia tokony aheno an'izay feon'Andriamanitra zay zany ny mpitondra raha tsy hoe fa izy mihitsy ny lasa Andriamanitra zay zany zavatra hafa indray zany raha ohatra ka io ataon'ny mpitondra io matsy zay tsy maintsy anao Colisée Natorovo zay tsy maintsy anao Kianja Mahamasina zay andaniana 77 millions de dollars raha vadika amin'ny teny gasy zany dia 1500 milliards de francs zay no dikany zany anamboarana ny Mahamasina zany. Ary fantaritsika fa ny commune eto Madagasikara dia eo amin'ny 1695 eo zany hoe ny tena farany sahirana everitsika fa tokony ho any amin'ny 1000 any dikan'izay zany manana 2 milliards sasany avy ny commune rehetra raha ohatra zay ny tena atao eto Madagasikara. Nefa moa tsy zay moa ny tena atao eto Madagasikara eo amin'ny fitsinjaranany ambaindainy ny are-pirenena dia manjary lasa
mifampiaya be ny any zany tsika hoe tsika ve tena mbola vaoaka malagasy mbola misy mpiavy tsika de samy miany tenany fotsiny eto zany tsika eto Madagasikara ary tena zany mihitsy no izy tsy misy lo mihevitra raha tsony eto Madagasikara fa ny lo mihevitra raha eto Madagasikara zany variana amina zavatra hafa de tsy vita intsony ny mampiatra n'lay fambahoaka mba ho any amin'ny tombotsoany zay le tena problème eto Madagasikara satria raha ny fizaram-bola rehetra tokony atao eto Madagasikara ohatra ny anomezana ny IEM vola hatrany amin'ny 421 milliards d'ariary zany de mbola samy manana 2 milliards sasany eo ariary ny commune dikan'izay raha ireny vola rehetrrehetra ireny no mitambatra ka tena hoe hijeriny feom-bahoaka marina feon'Andriamanitra tombotsoa iombonana ny soa iombonana zany ny mpitondra fanjakana de efa mba misy zavatra hita soritra mba azo atao ny manidiny loharano rehetra ry amin'ny anavalina zany satria be de be nge ny loharano eto Madagasikara ny loharano eto Madagasikara de tsy tanono raha ny renirano lehibe fotsiny dia fantatritsika fa 7.20 no isany zany hoe misy loharano tsy latsaky ny any amin'ny 100 mahery any mamelona ny renirano lehibe reny de fantatritsika fa raha reny ny serena fotsiny aty anavalina zany de efa misy sady courant électrique hydroélectrique no afaka manao raha VTM na eau potable manerana ny commune rehetrrehetra feno zany fa saingy zao ny tanana tsy afaka mangady tany tsy afaka manao rary vato tsy afaka manao inona fa tsy maintsy mila fitaovana zany ary ny fitaovana voalohany am'zany de ny arabola de anjara amin'ny fanjakana no mijery an'izany lafiny zany mba ahafahana mandrindra ny fiainan'ny vahoaka fa de teriterizan'ny fanjakana ao aminy daholo moa ny kotombola rehetrrehetra raha mamaka ny fitantanam-bola tsika de ao aminy daholo ny kotombola rehetrrehetra zany hoe tena tsy ifiny mihitsy le volam-panjakana andeha hoany aminy ny gestion directe ary mbola hanao trosandray izy amin'ity satria rehefa tsy amme vola zany ny bailleur de fonds de andeha hanao ampitombony trosam-panjakana izy ho avo zato eny de mba manana an'le vola ahafahana mihetsika foana izy am'izay lafin'izay fa tsy mandeha lalana zany satria tsy zany no atao hoe économie ny économie nge tsy azo anaovana hevitra taingina ohatran'izany mahafaty anao io mahafaty any rehetrrehetra io ary kelikely eo anga ho zakan'ny olona tsony ny lanjan'ny vidim-piainana satria misy fiatraikany hatrany andreniny io ny andreniny resahako zany de ilay mise en consommation 90% afaratsika avy any velany zay tonga eto Madagasikara manahirana be ny miandraikitran'izany mihevitra n'izany zavatra rehetra zany tokoa moa satria raha miresaka ny rano fisotro madio foana tsika de indraindray to alay-panany amin'ny hoe misy fotoana de tena manao andrana tsy mandeha makany amin'izay vokatra andrasan'izay momba n'le fahamahanany rano iny dia nisy tetikasa anankiray lehibe zay forage namorona akona de fantatritsika hoe hatramin'izao tsika miteny zao de ny alana n'ilay site volam-bahoaka daholo zany rehetra fa dia ny alana ilay site dia tsy nisy vokatra azo njapahitanana fa dia nefa dia amina tapitrisany maro no laniny ny jirama ary rehefa miresaka jirama moa tsika dia eo foana ny olana hoe nijabahan'ny fanjakana malagasy lalina loatra ny fitantanana azy na de ny lalàna azy mazava any amin'ny établissement public 98 031 de misy ny contrat de concession zay tokony ataon'ny jirama amin'ny commune Tananarivo ny commune manodidina misy commune hafa zay raisiko ohatra hoe commune Ambanja anisany navita n'izany contrat de concession zany ary misy fifanarahana tena mazava na ny famokarana na ny fanitarana na ny fitsinjarana ny herinaratra sy ny rano eto Madagasikara modely anankiray noeritreretina fahampahomby zavatra nefa ravan'ny fanjakana rehefa tonga eo izy satria tsy mandeha makany amin'ny tombotsoany vokatra tsy misy sanatriny zany tsy hinanana n'lenjato dia miteraka an'izany olana rehetra izany miresaka coronavirus tsika
dia fantatritsika moa hoe nisy fanambarana nataony professeur tena Zanarivelo any amin'ny tsy mbola afaka ao anatin'izany valana retin'izany tsika Andrinjato tsapanefa fa mivavah ny olona manoloana ny ity valana retiny ity ahina ny sy ny deuxième vague ny teny mazava moa izy ny amin'ny hoe tsy zakatsika intsony raha mbola misy ny fiverenana amin'ny fioboana ahoana ny fahitantsika ny raharaha satria ny fitondram-panjakana moa dia io erahantsika mahita io fa miteny zavatra anankiray manonona mandray fanapahan-kevitra amina lalàna iraisan'ny rehetra dia izy ihany no manitsakitsaka azy dia tsy tonga mandeha makany amin'ny tanjona Andrianjata. Marina moa zany fa ny deuxième vague raha ohatra mitranga dia faty olona mikararana zany no hitranga eto Madagasikara satria le fanjakana efa manomboka tsy toteny intsony. Raha milaza zao ny fanjakana hoe tsy maintsy asiana gel hydroalcoolique eny amin'ny taxi be rehetra dia izy tsy nanome fa ny UNICEF no nanome. Dia rehefa tapotra ny fanomezana avy any amin'ny UNICEF dia nytereny le tompona fiara andehanao an'le gel hydroalcoolique dia drikina koa ny zay sady efa tsisy vaky lalatsara tokana ny any amin'ny devant tsy misonitra ny fresiny etsetretsetra tsy vitanay zany satria mandany eo amin'ny tavoangy 3 vao vita ny herinandro dia fantatritsika fa tsy misy tsony zany am'izao na eny amin'ny taxi brosy ara tsy dia misy tsony zany eo amin'ny fifandaminana amin'ny ankapobeny dia samy mangingina satria le fanjakana koa matahotra ny vavam-bahoaka satria ny vavam-bahoaka raha ren'le foninina ataontsika farany teo reny fotsiny faraparany teo reny dia tena leo tofoka boboka ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny zao ary tena tsy mahazaka intsony an'ity fanjakana ity dia tsy samy mandray fepetra intsony zany ny fanjakana manoloana an'izay lafiny zay izy raha teo tsy fantatra na manaraka an'le fepetra ataony na tsy manaraka an'le fepetra ataony satria tsy mahazo mivorivory mihoatra ny 200 ny azo olona maro be mbola manafatra olona avy any Afrika indray ary izy andeha ampitotohinjaka ny vahoaka malagasy eto ao anatin'ny Sur Mbs dia inona ihany ara zany ny zavatra atao eto Madagasikara rehefa maimay izy satria mila olona mitsotsoka izy rehefa mandeha mila mampangina antsika mpanohitra hoe za zao mahazaka olona fa nenareo reny vitsivitsy kely fotsiny reny zakanareo reny dia tena tsy rarahany mihitsy ny zay fepetranapetany dia inona ra rehefa antanina izy hoe onty ka zange président république ay président république ianao zany hoe any ambonin'ny lalàna zany le président république zany hoe miresaka inconsciemment le président république hoe zange président république tsy président république ianao fa andriamanitra ianao zany raha sala am'izay no satria afaka misakana ny coronavirus afaka misakana ny fepetra rehetra nambaranao fa tokony ampiarina tsy hiatra ao amin'le vanim-potoana zay anaovanao kabary ny olona tsisy manao kasobosy ny akabeazany manoloana n'ilay Sur Mbs zay atao amin'izany fotoana zany dia variana ny tena zany mijery an'izany cinéma ataon'ny mpitondro zany hoe inona marina ary zany ny zavatra atao eto Madagasikara ny olona nefa raha mba tehanao ohatra zany ny pasteur Mayol dia fantaritsika fa nosakanana tena mivonona any amboka mihitsy dia efa mivonona le hetsika teo Ambojatova hoe ao ambadika io mimpanao ramako ao ambadika io mimpanohatrako sao dia zao io sao dia any sao dia tsy voafehy io sy ny etsetretsetra dia mifampiahiahy ohatran'izany moa no atao eto amin'ity fanaovana politika ity dia zareo no tompon'ny fahefana dia iny zavatra nitranginy zany hoe mifanaraka tamin'ny pasteur Mayol izy fa hofanana zany ny raharaha dia hanao remboursement zany ny fanjakana amin'izay lafin'izay dia mahavariana mihitsy le zavatra mitranga zany eto Madagasikara Guy Maxime Ralaisy satria fantatritsika fa ny remboursement ao anatin'io fanjakana io zany io nge tsy mandotrosa koa io fanjakana io be dia be ny olona manana trosa ao anatin'io fanjakana io
fa maninona no satria mahatahotra ny toeranao ianao de andeha anao promesy na remboursement politique raha ohatra ka heverina politique ny fivavahana nataon'ny pasteur Mayol iny de veriky fa fahadisoana goavana be de be tahaka zany no mitranga ary mamparary iovana ny mpanaraka ny raharaha politika eto Madagasikara hoe inona raha ny tena atao eto Madagasikara, inona ny tena eritreritry ty fanjakana ity satria tsy fantatra mihitsy ny fomba anarahana nyty fanjakana ity hoe anao inona ty fanjakana ity andeha hiditra makany amin'ny famelomana ny vahoaka malagasy ty sa hamono ny vahoaka malagasy de zay moa le anton'ilay enquête parlementaire anankiray Guy Maxime Ralesino am'le momba ny génocide mitranga tamin'ny fahavakisan'ny fonja tany Farafangana. Zay indrindra no andrasantsika fatratra moa satria tena mbola ao anatin'ny fanadihadiana ireo voamerany commission reo reo filoha efatra amin'ny rahalahy zay eo anivon'ny antemeran'ireo olona makasika an'ireo zavatra voalaza teny am-pendohan'ireo ny amin'ny anio dia izay indray no amaranantsika angamba ny fandarana fa tsaivoka kely satria ao anatin'ilay vanim-potoana ny fifidianana loholontsika raha ny vaovao rendrenjato dia mandresy ny tsy miankina mandresy ny fanjakana zany ao amin'ny tanànany Morondava zay no resiny tsy miankina ny fanjakana resiny tsy miankina ny fanjakana mandresy ny tsy miankina ao mandresy ny tsy miankina ao amin'ny tanànany Morondava dia andrasantsika moa zany ny vokatra manerana ny Madagasikara tsahivina moa fa ny vondron'ny panoramany antoko politika maro dia tsy nandray anjara atao anatin'izany fifidianana loholon'ny Madagasikara zany zay indray no ametrahantsika ny veloma isam-baravarana toko klasy toko vavy renjato Vonsangy Maxime Ralaiseno mandra-piona toko veloma topoko